ny fedina ny tompon-daka Madagasikara farahany fedina ny amboarany Madagasikara dia totosa any alarobia ariva teo tetsy amin'ny foiben'ny telma etsy alarobia ny antsapaka amin'ny dingana manaraka. Totosa teny amin'ny foibe toeran'ny orinasa telma Ivandry ny alarobia tolakandro teo ny antsapaka ahafantarana ireo ekipa izay eo mandritra ny dingany ny ampahivantala ny fedina ny amboarany Madagasikara taranja baolina kitra na ny telma coupe de Madagasikara. Toerana roa dia i Tomasina sy Mahajanga moa no andray ireo lalao efatra ireo ny 17 oktobra ho avy izao. Anompoko izany any Mahajanga ny lalao an'ny Saint-Michel Analamanga sy ny TCO Boeny. Nandritra ny dingana voalohany fedina ny tompon-daka natao tany ambanja dia nisaraka Atsahala tsy nisy ny tokony rodota. Ny ekipa namparibe anefa no nivoaka ho voalohany tao anatin'ny vondrona. Raha ny tanany larana faharoa ny ekipan'ny TCO. Anaraka izany any amin'ny Kianjarabe Manjara ihany dia ifanazava ny ekipan'ny Knapsa Sport avy any Tasy sy ny Tiavo Team avy any Vatovavy Fitovinany. C'est pour Majanga ou pour Tamata Pour Majanga. Pour Majanga, hein? Qui c'est qui veut la Majanga? Président. Hein? Timanine? C'est lui qui a parlé, c'est pas moi. Knaps. Knaps Sport Majanga, Azan Tamata. 75 Tamata. Adema. Saint-Michel. Any Tomasina kosa indray dia hitratroka ny ekipan'ny Adema Analamanga sy ny AS Komato avy any Atsimo. Ao ihany koa ny lalao ny FC Atsinanana sy ny Kosfa Analamanga. Marina fa ny ekipa roa avy nivoaka ho mpandresy any amin'ireo ekianja roa ireo no iona amin'ny manasadalana atao ny 3 novambra ho avy izao. Ny 20 novambra araka ny fantatra no anaovana ny lalao famaranana ahafantarana izay ho tompony ny amboara 13 sy 14 isolo ny AS Adema izay tompon-daka tamin'ny taondasa.